Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie. Nosokafan'ny governemantany Republikan'ny Fanavaozana ny Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy ny 17 Desambra 2024 ny taopambolekazo 2024 2024 tao amin'ny Fokotany Amboara, komun'ny Merisiatosika, faritra Itasy, tao anatin'ny lohahevitra hoe izay mamboly hazo manome aina. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny fianakaviamben'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana nandatanteraka ny adidy masina ho an'ny taranaka mifandimby mba hiantohana ny fahasalaman'ny tontolo iainana ahafahana manatsara ny famokarana izay antoky ny fampandrosoana maharitra mba hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafon'ny Malagasy. Tokony hanohy izany fambolekazo izany ny ministera rehetra araka ny toromarika. Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie. Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie.